zay ny koa mitondra antsika makany amin'ny tontolo politika rehefa avy lanina teo anivon'ny parlementaire ny congrès ny tetezamita dia nandalo teo anivon'ny filan-kevitra ambony tetezamita na ny CST ny volavolan-dalàna ahoatra 412 makasika ny tetibolam-panjakana 412 raha ny fanazavana nentin'ny ministra ny vola sy ny tetibola dia fototra iray ahafahan'ny fitondrana manaraka eo iasa ity volavolan-dalàna ity. Nolanin'ny maronisa tamin'ny parlementaire CST 5 tonga amin'ny vola androany teny amin'ny lampananosy kely ny volavolan-dalàna ohatra 4:13 mikasika ny tetibolam-panjakana 4:13 tetibolam-panjakana izay nambara ministra ny vola sy ny tetibola Andriamatoa Lantoniaina Rasola Eson fa fototra iasan'ny mpitondra vaovao ary afaka hitsy raha toa ilaina amin'ny taona 4:13 mitentina 7.703 miliara faingo 3 ariary ny tetibola heverina olanin'ny fanjakana amin'ny taona 4:13 izany hoe misy fiakarana eo amin'ny 7.4 faingo isanjato raha oharina amin'ny volan'ny lanina tamin'ny tetibolam-panjakana 3:13 raha mivoarakitra ny volavolan-dalàna ohatra 4:13 dia heverina ho 3 isanjato ny fiakaran'ny arkarena malagasy ny taona 4:13 ka nisehatra ny fitrandrahana arena kibon-tany no heverina fa tena hitondra tosika ho an'ny fiakaran'ny arkarena malagasy. Raha momba ny fiakaran'ny vidim-piainana indray dia heverina ny amehezan'izany ny taona 4:13 raha nambaran'ny ministra ny vola sy ny tetibola. Investissement dia mazava ho azy kely ny croissance ary ny olona dia mieritreritra fa aloha ampiriminana ny vola tonjay ampiasaina fa sao dia very maina fotsiny dia na ny consommation raha izay tena manazava ny inflation zany satria na nifisantsika an'izy io dia le hoe prix à la consommation tsisy consommation satria tsisy ny importation ka ina no vidiny eo ny olona raha teo tsy manambola entina mividy dia zay no amin'ny ankapobeny mitazona n'ilay vidim-piainana tsy miakatra fa akoatr'izay dia misy tokoa ny fitantanana mahomby zany tao banque centrale zay iarahany amin'ny trésor public dia ministère finance hoe tsy hanao fatiantoka be ny firenena malagasy zany ka sanatr'izany hanao an'ilay hoe planche à billets zany dia mitazona ataon'ilay hoe ray faingoenina isanjato zany ny resaka inflation tamin'ny 2013 ary izay ihany koa no namaritana ny loi de finance 2014. Raha ny fampidiran-ketra indray no asiteny dia vinavinaina hiakatra hatrany 10,5 isanjato zany ny taona 4:13 marihana fa tsy nisy ny fantsiana netiny teo anivon'ny CST tamin'ny fandiniana ny volavolan-dalàna ohatra 4:13 izay mifehy ny tetibolam-panjakana ampiasaina amin'ny taona 4:13